MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Mila mifoha amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy ka handray lesona amin'ny tantara. Mila samijoro mandany fampiasonana manara-penitra sy ny fampanantenana pokaty ka hifidy izay tena vonona hitondra ny feon'ny vahoaka. Tao amin'ny komuna Kadikely Ilafy no namarana ny kandidà solombavam-bahoaka Ajo Andrianenarivelo sy Andry Ratavila kandidà larina faharoa amin'ny bilitany tokana avy amin'ny kolektifa malagasy ao Avaradrano ny fampelezan-kevitra Androany. Resy lahatra ny vahoaka fa ny kandidà ny kolektifa malagasy ao Avaradrano no sazy vonona hitondra ny fanovana. Mitaky ny fivondrona malagasy manontolo ampandany ireo kandidà avy amin'ny fanoherana ny vovonana Andrimaso Diaspora izay ivondrona ireo malagasy monina sy miasa ny velany araka ny fanambarana. Mila mandray an-tanana ny hoavin'ny malagasy amin'ny alalan'ny fividianana ireo izay tena hitsolvava azy eny anivony anteny miram-pirenena. Tokony hifidy ireo izay manaja ny asom-piandrianam-pirenena sy anavitra amin'ny Madagasikara anatin'izao endrim-panjanahantany vaovao izao ihany koa hoy teo anivony ARFM. Any velany misy 530 farafahakeliny ireo namony ainy androany tany atsimo Bande de Gaza vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika Israeliana tamin'ny toerana nisy ireo mpitsokany ady. Ny antsiprian'izay. Akafaliana trano tongo-klasia tongo-vavy no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ity alina ity tena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ety ampanomboana dia ampatsahivina amintsika fa ivahiny aoriana ny fampalalam-baovao izao tahina Razafonjoelina filoha-piara-mitantana ny vovonana kolektifa ny malagasy iresaka momba ny raharaham-pirenena sy ny tontolon'ny fividianana eto Madagasikara fandarana izay ho ampitaina miaraka amin'ireo fahitalavitra sy aino amanjery raha vavy ihany koa amin'ity ala ity fa isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao. Mila mifoha amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy ka handray lesona amin'ny tantara milasa mijoro mandany fampiasonana manara-penitra sy ny fampanantenana pokaty ihany koa milasa mandray andraikitra manova ny tantara sy ny fiainam-pirenena ka hifidy izay tena vonona hitondra ny feon'ny vahoaka. Matoa an-dahatsoratra Gaetan Andriatsilafo. Mifarana androany ny fotoanana ny fampelezan-kevitra araka ny voalazan'ny lalàna ka hiatrika fifidianana ny olo-pirenena malagasy ny alarobia ho avy izao. Fifidianana manakaiky vahoaka, fifidianana izay tena hisolovava ny vahoaka iny amin'ny anteny miram-pirenena. Maro ny tsy fanaran-dalàna tsikaritra nandritra iny fotoan'ny fampelezan-kevitra iny. Maro ihany koa ny tsindry sy ny raha-matahora niatra tamin'ireo olo-pirenena indrindra ireo mpiasa-panjakana. Nandalo teo ny raharaha fanakatonana onjam-peo tany Ambato Finandrahana sy Meritzy Antosika. Teo ihany koa ny raha-matahora niatra tamina kandidata ao Manakara. Efa tsy tenenina intsony ny sivana ny ninana tao tamin'ireo kandidà nikasa irotsaka ho fidiana raha tsy ilaza afa-tsy ny Taonosibe sy Antsiranana. Nanampitrotraka ireo ny fanaovana tsindry, ireo mpiasa ny fokotany sy ny fanoloana ireo sefy fokotany maro. Tranga mampiaya nisy fiantraikany teo amin'ny fampelezan-kevitra avokoa ireo. Na izany, iny fotoan'ny fampelezan-kevitra iny no natsapana izay olona tena tia tanindrazana marina. Nandritra izany no nahitana izay olona tena hisolovava ny vahoaka ka hikatsaka ho an'ny tombotsoany ny be sy ny maro. Nazava ny afatra avy amin'ny antoko-panohitra hatr'izay ary mbola no mafisina nandritra ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra iny. Mila mandray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ny olo-pirenena tsirairay avy ahafahana miroso amin'ny tena fanovana andandray ny maro hatr'izay. Mila mahay mifidy ny vahoaka ka izay kandidà vonona natanteraka araka ny tokony ho izy ny asa sy andraikitra mahasolobavam-bahoaka azy no ho fidiana ny alarobia ho avy izao. Ampy izay ny fisian'ireo solobavam-bahoaka misy olelaka sy manao eny mandrakariva eny amin'ny lapany Tsimbazaza. Depute isolovava ny vahoaka sy ady ny tombotsoany no ho fidiana. Mila mifoha amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy ka handray lesona amin'ny tantara. Mila samijoro mandany fampiasonana manara-penitra sy ny fampanantenana pokaty. Mila sa mandray andraikitra manova ny tantara sy ny fiainam-pirenena.
raha tsy mandray andraiky ty isika amin'izao fifidianana manakaiky vahoaka izao dia ny omaly tsy miova no iseho eny amin'ny anteny miram-pirenena ary vao mainka aza hiaratsy. Isika vahoaka ihany anefa no izaka ny voka-dratsy ateraka izany. Ohatra, ny lalana tsy vita ary simba avokoa amin'izao fotoana, saingy ny teleferika hatrany no asesiky ny mpitondra. Ny sasany aza velom-panontaniana ka nanao hoe misy ifandraisany ve ilay delestage miamahazo vahana tato ato sy ilay andrana teknika natao tamin'ilay teleferika. Tsy misy tokotany n'ilay orinasa malagasy gasikara voalaza fa mokatra fiara sy moto, izao indray fiara elektrika no afarana. Mivoaka ny tsokosoko any ivelany ny ragidro sy ny sokatra, biby hafa indray ny voalaza fa afarana avy any ivelany sy ny maro hafa. Mila fanovana izany rehetra izany. Fanovana miainga amin'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny fifidianana, ka izay kandida matsapa ny voka-dratsy ny kolikoly sy vonina iady amin'izany no fidina ny alarobia ho avy izao. Izay kandida mahitsy fitondran-tena, tsy mampitafienatra ny anteny miram-pirenena sy ireo vahoaka ny fidy azy. Kandida mahafantatra tsara ny fiarahamonina misy azy, matsapa ny fahoriana iainan'ny vahoaka ny fidy azy ary vonina iady ho an'ny fiarahamonina izay soloiny tena. Fa mandeha ny famorindro rafitra isana ambaratonga ny anaovana ny kajy rehetra pandaniana ny kandida solombavam-bahoaka Irimarany amin'ny distrika ny Ambatofinandrano amin'izao fotoana izao araka ny fampitambavao avy amin'ny roponina namory ireo ben'ny tanàny Andrajoelina, namory ireo mpiasan'ny komuna ny filoam-pokotany sy ireo mpiandraikitra ny fifidianana ihany koa lehibe ny distrika any an-toerana Ilarina Sonniaina. Manao be midina nandefasana angidimby na helikoptera mihitsy mitady ny fomba rehetra ampandaniana ny kandida volomboasary any amin'ny distrikana Ambatofinandrano ny mpitarika azy sy ireo mpiaradia aminy amin'izao fotoana. I Andrajoelina tenany no tonga namory ireo ben'ny tanàna any an-toerana ny herinandro lasa teo. Nanangona ireo tompon'andraikitra samihafa ihany koa ny lehiben'ny distrika any an-toerana ary isan'ny tsindrina ambaran'izy ireo amin'ireo solon-tena-mpanjakana sy tompon'andraikitry ny fifidianana any amin'ity distrika ity ny hoe tsy azo fiara-miasa sy tsy hanana fampandrosoana ny distrikana Ambatofinandrano raha tsy lany ireo kandida volomboasary. Ankoatran'ny dian'ny Andriamatoa Andrajoelina izay namoreny any ben'ny tanàna miisa enina marina fa kominina 5 ny ao amin'ny distrikana Ambatofinandrano. Ny telo tamin'izay dia efa tsy nanatona azy fa ny anankenina no nivory niaraka taminy. Nanaovana ny paipaidafika amin'ny fandaniana ny kandidany Irmar tamin'ny alakamisy teo dia midina koa Ramatoa chef de district mamory ny mpiasan'ny commune, mamory ny président Pokotany, namory ny président de vote rehetra ao amin'ny faritsy midongy andrefana io. Ary ny zavatra ivorinao mazava ho azy dia consigne pointina mampandany an'ilay kandidany Irmar. Raha mampandany ka tena lany tokoa moa mampanina fa miati-doha moentina hangala bato mba handesena any Ramatoa Razanamasoa Kristine izay no andaniana andro. Tsy vita an'izay mbola midina koa inga chef Cisco manery an'ireo mpampianatra izay hampandany an'ny kandidany Irmar ao amin'io distrikana Ambatofinandrano io. Dia hoe tapaka ny fiaraha-miasa, tapaka ny resaka fampandrosoana ho any Ambatofinandrano raha toka mandany Razanamasoa Kristine ny vahoaka ao Ambatofinandrano. Ka zahay madama tsy horohorona amin'izay satria zahay anety nijereva ny fitondram-panjakana Rajoelina nano anaty adisatra ihany koa ireo mpampianatra firama any an-toerana amin'izao fotoana manoloana ny tsindry azo avy amin'ny tompon'andraiki-mpanjakana ny amin'ny tsy maintsy ampandaniana ny kandida Irmar hatrany. Saingy manery ihany koa ireo ray aman-dreny ny mpianatra etsy-ankilany fa tsy andony karaman'izy ireo raha misy ny fandikan-dalàna sy ny kolikoly ataon'ireo mpampianatra ireo ao anatin'ny fifidianana. Ny zavatra mampalahelo dia ity, ireo mpampianatra firama na subventionné zany na tia dia entre le marteau et l'enclume. Ny baiki-mpanjakana dia mametraka mazava tsara fa tsy maintsy mampandany any kandidany Irmar ireo mpampianatra firama ireo. Nefa ny hadiny ny chef Cisco dia ny patron ireo mpampianatra firama ireo dia ny firama arak'izay anarany izay. Ny firama rehetra dia mandary manome fandrahonana ihany koa mpampianatra izay karamainy fa raha manohana an'io ianareo dia ho tapaka
contrat ifanaovantsika entre le marteau et l'enclusion ny mpampianatra amin'ny farsy midongy andrefana distrika telo distrika Anambato-Fianarana amin'izao fotoana zao zany dia mindroa ny tady. Na inona fomba ataon'ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy ampandaniana ny kandida volomboasary. Tsy maintsy amerina Andriamatora Zanamaso Kristina eny amin'ny anteny miara-pirenena izahay hoy ireo vahoaka ny Ambato-Fianarana. Nilaza ny tsy anaiky ny voaka-pifidianana raha toka tsy ity farany no lany amin'izany izy ireo raha ny fanazavana trany. Fatao amin'ny commune Kadikely Lafy Androany no namarana ny kandida solombavam-bahoaka Ajo Andriananarivelo sy Andry Ratavila. Kandida larana faharoa ao amin'ny biltany tokana avy amin'ny kolektifa ny Malagasy ao Avaradrano ny fampelezan-kevitra. Resy lahatra ny vahoaka fa ny kandida ny kolektifa ny Malagasy ao Avaradrano no sy vonona ny hitondra ny fanovana eto amin'ny firenena. Ny farana androan'ny fampelezan-kevitra amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ho an'ny distrika ny Avaradrano, resy lahatra ny vahoaka maro anisa fa ny kandida lahatra na faharoa ao amin'ny bulletin tokana tariny kandida Ajo Andriananarivelo sy Andry Ratavila no hitondra ny fanovana isy ny ampito tsaratsara kokoa ho an'ny isambatan'olona. Tsy ivana fotsiny sisa no ataoko no hoe tonga ny fotoana hovatsika ny lalatantara larana faharoa amin'ny 7 Mey ity ny tena afatra. Raha ohatra ny karapan'olom-pirenentsika tsirairay avy mbola misy ny tazotazomindreo tsy matao todiany dia ahoana no ataontsika alay vomaika androany dia androany raha pisy farafatarany ny karapan'olom-pirenentsika. Zany tsaty zany manarak'izay amin'ny fotoam-pifidianana satria andraindray tsy ameny zareo ny karaha-pifidianatsika sy tonga any amintsika karapan'olo ihany dia afahafahana mifidy tompoko lasy tompoko vavy dia tonga variaza manaiky fa tsy maintsy mifidy amin'ny alalan'ny karapan'ondro. Zay larina fafiry olona miasa ary hiasa ho an'ny Avaradrano ireo kandida avy amin'ny kolektifa ny Malagasy ireo. Vavolombelona ny mpiasa ny bangy hoy ny fiteny Malagasy izay. Maro ny asany arahananao ny arahany salana araka tamin'ny vahoaka teny fotony nananana fahefanana tsy. Amafisina ny ezaka efa vita hoy ny kandida larana faharoa avy hatrany rehefa tafapetraka amin'ny toerana mahasolombavam-bahoaka na Avaradrano azy ireo. Ny kandida avy amin'ny kolektifa ny Malagasy izay vonona no fahavanana ary asay hitondra ny fanovana. Tena afatra dia zao androantsika tonga marobe eto fa ny amin'ny laroby io ny tena zava-dehibe mifanentana dia mandeha maraina satria vao maraina amin'ny 9 maraina dia misokatra io borao-pandatsaham-bato io. Militsika itsika mihitsy ny tonga voalohany eny amin'ireny borao-pandatsaham-bato ireny satria ny ratsika ny lalana ilaitsika hita daholo zany ny zavatra rehetra izay mitranga eny. Tsy miala ao ratsy vita voaisa ny vato. Rehefa voaisa ny vato tsika nefa mahafantatra voalohany hoe podro sa tsy podro numero firy amin'izay dia arovana io vato io. Zay ihany no afatra mila mandeha mifidy marobe mifidy larana fa tao anatin'izay taona maro izay isan'ny hanojereny ny kandida Ajo Andriananarivelo sy Andry Ratavila ny tantsaha porofin'izany ireo baratra sy lakan-drano samihafa nasiana fanarenana. Na iray na fanomezana zezika sy ireo tohana ho an'ireo tantsaha tsy adino ihany koa fa nisehatra ny fahasalamana tamin'ny fanohanana ireo fampisehatra samihafa toy ihany koa fa ny didipotra vaobe sy ny fanarenana ireo fatompo-pahasalamana. Tsy adino ihany koa fa ny fanarenana ireo toeram-pahasalamana manakaiky ny vahoaka ho fanamavanana ny vahoaka eny ifotony. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa fa nisy asehatra ny fampianarana izay isan'ny lahatra mpamena ho an'ny kandida larana faharoa atao Avaradrano. Ny fifidianana ny alarobia ho avy izao izay fototra hitondrana ny fanovana hoy ny kandida larana faharoa Ajo Andriananarivelo. Fotsiny fisaorana no ataoko satria tapitra ny fampelezan-kevitra. Misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra fa vita soma tsara ny fampelezan-kevitra. Tehaka be ho an'Andriamanitra bea dia misaotra ny fianakavianay efatra amin'ny raha mianaka. Tsanganina reo fianakavianay fa niaritra
nentinay a mivezivezyrena varadrano a miaritra ny Artour miaraka aminay a misaotra ny fianakaviana rehetrarehetra sy dia misaotra ny namana sy tapaka rehetrarehetra tehaka be ho any namana sy tapaka rehetrarehetra dia misaotra nareo ihany koa nanotrina anay hatramin'izay amin'ny rafakapitso a manantena nareo ifampiantso a ifanentana fa ataontsika amin'ilay ranga varadrano a raikitra sa tsy raikitra mbola voapatiny fotsiny re nitanareo reny a fa mbola ataontsika folo eny amin'ireny a fa dia mankasitraka mankatelina anamana rehetrarehetra zay solonareo tena erana varadrano a fa amin'ny larobia hovaintsika antantarana varadrano raikitra sa tsy raikitra dia iasa tena iasa ho anareo rehetrarehetra ho anareo tanora izay a samity an'Andriamanitra daholo makany amin'ny fandresentsika misaotra tompoko lahy makasiraka tompoko vavy misaotra daholo ary mandrapony sekena intsony sy ny fandanidanimbonany isa volam-bahoaka rehefa tonga eny anivo ny antenne mera-pirenena hoy ny kandida avy amin'ny kolektifa ny malagasy raha ny fanazavany ary isa atao lahatra ampamena ny fandaniana ireo lalàna masoa mipaka eny amin'ny isa vahoaka malagasy ny kandida lahatra na faharoa eto Avaradrano izay isa mitana ny teny nomeny ary isa manohy ny fiara-miasa atrandra ho fanampiana ny vahoaka eny ifotony ny kandida lahatra na faharoa eo amin'ny distrika ny Avaradrano izay resy lahatra fa tsy misy ny isa fampandrosoana azo tanterana raha tsy amporisina amokatra ny tantsa andao atambatrany eroany kolektifa fansasany mpanangatanana tsy navita refisikanreo ataotsika mahita kolektifa no fiditsika kolektifa no fiditsika zay zany mbola patiny ny hitatra amin'izao mila mifidy raha tia hita ny sosiny sy ny nofiny ao anatin'izay fa mitoetrany ny fijereny ireo marary mponina manerana ireo komuna enina amby folo mandrafitra ny distrika na Avaradrano amin'izao fotoana izao ho ny kandida Ratavlahandry lisitra faharoa ny kolektifa malagasy ao Avaradrano androany ny famana ny olany faratsin-dalana sy ny famogorana ny tsy fandriam-pahalemana tao manandrina no natao lara mpamena asa fatsikabary no andrasan'ny mponina ao amin'ny komina Manandrina distrika na Avaradrano manoloana ny faratsin-dalana sy miforongatra ny trangatsifandriam-pahalemana any an-toerana hoy ny kandida Ratavlahandry lisitra faharoa ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrika na Avaradrano androany ny mararo vahoaka hoy izy no enona kanto ny tondrana ny anjara biriky ho fanamboarana ny lalana fa teo ihany koa ny fanamafisana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny mararo vahoaka zay efa tsapanay hatramin'izay ary izay no mahatonga ny fijoroana tahaka izao eo aloha ny lafin'ny fandriam-pahalemana eo ihany koa ny lafin'ny fivezivezena araka ny lalana satria dia tena natao faralahany mihitsy Avaradrano tao anatin'izay fotoana fohifohy lavalava zay ka tsy afaka nanao izay asa fampandrosoana amin'izay fotodrafitrasa nolazaina teo izay ny azonay atao nitakatry ny tananay tao anatin'izay ny afahana manamaivana zany rehetra zany misy ireo jiro zay mandeha amin'ny herin'ny masoandro jiro lehibe efa namezana tolotanana amin'ireny commune sy fokotany ireny mba ahafahana miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay satria rehefa tsy mazava ny tanàna dia izay ihany koa no mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny ezahana ihany koa no nanamboatra ny lalana arak'izay tratra araka ny hitanareo eto izao dia lalana makaty amin'ny commune Manandrina io izay efa antonany maro tsy nisy tompon'andraikitra nijery tsy maintsy mandray andraikitra zay satria tanindrazana iombonany ity fitiava-tanindrazana ny antom-pijoroana dia nanatanteraka an'izao asa izao fitiava-tanindrazana sy fanamaevanana ny fahasahiranany mponina no mandrisika ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrika na Avaradrano manohitra ny asa sosialy tahaka izao hohatra ny fanazavana ya ho anay ao anatin'ny kolektifa malagasy zay ny antoko malagasy miara-miainga dia ao anatin'izany vovonana kolektifa malagasy zany efa fitiava-tanindrazana amin'ny mahazanaka Avaradrano anay ny fanaovana asa sosialy maro tamin'ireo commune enina amby folo manerana ny distrika tahaka ny hoe ny lalana eo ihany koa ny fanaovana ny tetezana eo ihany koa ny fanaovana rano fisotro madio eo ihany koa ny fanaovana nyreny tohadrano reny ary akoatran'izay efa hitantsika efa fanao isataona ny fikarakarana ny mahakasika ny fahasalamana sy ny fanabeazana amin'ny alalan'ireny fanaovana
fanavana ny forazaza fahobe, ny fanalana nify, ny fitiliana mahakasika ny diabeta sy ny sisa ary ihany koa ny fanampiana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fampidirana mpianatra izay efa hoatoato zay amin'ny resaka fanabeazana. Raha aravina zany dia efa asa fanaonay efa hatramin'izay ny fametanana amin'ny vahoaka eto Avaradrano amin'ny mahazanaka Avaradrano tanteraka anay. Lahara-pamianatra ny kandida laharana faharoa Ratavila Andry, lisitra faharoa ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distriktin'ny Avaradrano, ny fijerenany sosialy mimponina sy ny marary ny vahoaka. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana, ny fahasalamam-bahoaka, ny foto-drafitrasa, ny siapiariany tantsaha sy ireo maro hafa. Fa manao ny fomba rehetra ampandaniana azy amin'ny alalan'ny fikonokononina fangalaram-bato amin'izao fotoana ireo kandida-mpanjakana manerana nosy. Raha ny Pirofo Forainy vovonana firaisankina raha tsy ilaza fa tsy ny tranga teny anivo amin'ny boriboritany voalohany. Ny alakamisy lasa teo, tranga izay mialohany izy ireo ary anaovana antsoava amin'ny olom-pirenena andray andraikitra anaramaso ny fividianana sy andeha hifidy ihany koa. Tsy voaza ny tsy fiandaniany fitondram-panjakana ara-politika sy ny fitovianjony kandida rehetra manoloana ny fifidianana tanatin'izay 20 andro fotoan'ny fampelezan-kevitra izay manoloana ireo endrika tsy fanarahan-dalàna nataon'ireo kandida-mpanjakana izay tariany Andry Rajoelina ho ny teo anivo ny vovonana amin'ny firaisankina androany raha nanao fanambarana. Ny ariary izy ireo tanatin'izay fotoan'ny fampelezan-kevitra izay ny fampiasana fahefana sy fitaovam-panjakana nanjaka ny antso izay Siramatahora ary ny herisetra nataon'ireo kandida-mpanjakana vohitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona teto amin'ny firenena. Antony antson'izy ireo ny vahoaka malagasy tsirairay avy anaramaso akaiky ny fifidianana izay ho tanterana ny alarobia 20 Mey ho avy izao. Mino izahay fa andrainy andraikiny ny vahoaka malagasy masy mandidy sy tompony fahefana hanasazy ireo mpandika lalàna ireo ka tsy ampindana fahefana azy ireo intsony amin'ny alalan'izao fifidianana izao. Koa mitona vahoaka malagasy masy mandidy andray andraikitra feno ho fanarenana ity firenena malalantsika ity. Ankilany tsy azo inkeny intsony ho iatran ny fanazavana ny fanaovana tsinontsinona ny vahoaka malagasy. Fotoana izao hanovana ny tantaram-pirenena ka tokony hijoro anohitra izay tsy fanarahan-dalàna izay avokoa ny tsirairay amin'ny alalan'ny fandehanana mifidy. Tsy mendrika an'izany intsony ny malagasy, tsy mendrika an'izany intsony Madagasikara. Fa alao andeha ny safidin'ny vahoaka eo indrindra no asiana tsindrim-peo. Alao andeha ny safidin'ny vahoaka ary entanina amin'ny vahoaka ho saro-piaro amin'ny safidiny. Tsy azontsika ekeny antsony zany. Oka izay ny fanambakana sy ny fangalarana fa fotoanan'izao anoherantsika an'izany. Tady fifidianana madio isika, tady fifidianana ivoahany marina sy ny tena safidin'ny vahoaka tsika. Andeha hifidy isika fa hiaro ny safiditsika tsika. Ka raha ohatra mikiry biby ao anatin'izany tsy fetezana sy fahalovan'izany ireo mieritreritra azy fa tsy rofesy mandidy dia anjarantsika mandray ndraikitritsika. Kiondalana farany hafana manova ny tantaram-pirenena eo anatrehan'ny tsy fanarahan-dalàna ny olana eo amin'ny lafiny sosialy sy ny maro tsy voatanisa ity fifidianana ny solombavim-bahoaka hirosoana afaka 2 andro ity. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendro vetivety ao anaty tokafohy. Aza misaraka aminay ary. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
Abatrany tomoklasy tomovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay mitaky ny fivondronana malagasy manontolo anehoan'ny safidiny ary ampandany ireo kandida avy amin'ny fanoherana ihany koa ny vovonana Andriamaso diaspora izay vondronan'ireo malagasy monina sy miasa ny velany araka ny fanambarana androany. Ilaina ny fijoroan'ny malagasy tsy vaky volo amin'ny fisafidianana izay tena solombavambahoaka isolo azy ireo eny anivony anteny mera-pirenena. Eo anatrehan'ireo fandikan-dalàna maro samihafa ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny fanitsakitsahany voalazany lalam-panorenana ary ny faneriterana ireo mpiasa-panjakana sy ny vahoaka mba hampandany ny kandida natolotry ny antokony mpitondra. Nanao fanambarana ireo teratany malagasy monina sy miasa any ivelany izay mivondrona ao anatin'ny Andriamaso diaspora androany izay nanamafy fa tokony irahena ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ary hanorina ny tsirariny sy ny fandikan-dalàna ireo. Mila fijoroana sy onjavatra toy izao ho fiarovana ity firenena ity tsy ho latsaka anaty ady lalindalina kokoa. Santionana amin'ny fanimbazimbana ny lalàna velona ny fandraisan'Andriamatoa Andry Rajoelina anjara mivantana na ankolaka amin'ny fampielezan-kevitra ankehitriny. Tsy fanitsakitsahana fotsiny lalàna velona izany fa fampiasana ankolaka ihany koa ny volam-panjakana hanohanany ireo kandida natolotry ny vovonana mpanohana azy. Voany antsika ihany koa ny nanomezana vahana manokana ny kandida-mpanjakana ao amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny lanonana nokarakarain'ny komina Antananarivo renivohitra andro vitsivitsy lasa izay. Retsika ihany koa ny fangatanana nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny vahoaka tany Kongo hifidin'ny kandida toanany mba ho fanomezana noho ny fitsingerenan'ny taona naterahana hono. Ao koa ireo fanoloana sivim-pokotany amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Misy koa ny fanangonana karapanondro nanomboka herinandro vitsivitsy izay. Asa atao inona? Angamba efa azo antsika tsaina ihany ny antony. Bitaka fivondrona ny malagasy tsy vaky voly anohitra izany rehetra izany ny Andriamaso diaspora ka mba ahay hifidy amin'ity fifidianana sy mbavamboaka ity. Manoloana izany dia mefitra izay fa ny fivondrona ihany no mahomby indrindra hiatrehana izao fanarao-tapahefana izao. Mefitra izay fa ny fivondrona ihany no ahafahana mampitandrina mazava ity fanjakana ity fa tsy anaiky lembenana ny mpanohitra sy ny mpiaradia aminy amin'izao fanarao-tapahefana izao. Sy ny tetika rehetra ketrehana ankehitriny andrombahana indray ny fahefana amin'ny fangalaram-bata. Koa manao antso avy ny kandida mpanoratra rehetra sy ny mpiaradia aminy izay hivondrona hanohitra izao fanarao-tapahefana izao amin'ny alalan'ny hetsika iray hiantsona ny malagasy rehetra andeha hifidy ary tsy handatsa bato ho an'ny kandida mpanjakana na Irmara na Mapara na IRD zany na ny mandeha irery. Manao antso avy ny kandida mpanohatra rehetra sy ny mpiaradia aminy izay manao antso avy ireo vondrona mpanara-maso ny demokratia sy ny tanitandalàna, ireo mpiaro ny zonombelona rehefa vaoaka hifidy mba hivondrona hiaro ny vokatry ny fifidianana manomboka eny amin'ny birao-pifidianana. Namafisina izy ireo hatrany fa zava-dehibe ny fandehanana mifidy sy ny manara-maso izany fifidianana izany mba ho fifidianana madio sy mangarary no iseho ka ho sarotra amin'izy ireo ny anao ny osoka raha samy ho sarotiny ny vahoaka malagasy amin'ny safidiny. Fa isan'ny nandany vola betsaka tamin'ny fampilezan-kevitra ny tao toliara voalohany raha nitatitra voarainy teo anivon'ny Transparency International tamin'ity androan'ity toliara voalohany izay nampiasa ny manodidina ny 570 isanjaton'ny vola laniny kandida misa 370 tamin'ireo distrika misa 9 na Riamaso tany Laminoaso. Tsy nitovy no eto manana ho an'ireo kandida solombavambahoaka nandritry ny fampelezan-kevitra izay ny farany androany iny ho nitatry ny fanaraha-maso ny fampelezan-kevitra nataony teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara androany. Tamin'ireo kandida misa 370 notsongaina tamin'ireo kandida misa 370 sy 700 manerana nosy mitetina 770 sy 794 sy 7 tapitra ariary ny fandaniam-bolan'ireo kandida misa 370 tsirairay avy ka isan'ny tanany lohalaharana voalohany amin'ny fampiasam-bola be indrindra amin'izany ny tao toliara voalohany raha ny fanazavana. Amin'ny estimation ambony indrindra amin'izay dia hita hoe any amin'ny kandida firaisan-kina toliara voalohany ohatra dia tonga hatramin'ny 234 millions
959 800 ariary ny évaluation na activité anankiray isan'ny zavatra antranga zany hoe tena midangana be toy izay ny activité tokany ao anatin'izay koa nahitana hoe amin'ny ankapobeny dia ireo raha ataontsika hoe affiliation politique zany no resana dia ny candidat anatin'le vondrona antsointsika hoe irmara no isan'ny nandany betsaka indrindra 123 millions 108 489 ariary ny candidat tsy indépendant manaraka izay farany kely indrindra zany ny volana ampiasaina 50 millions 234 millions 518 000 ariary ankilany maro ny karazana fampiasam-bola tsy mazava sy mampiayay nandritra ny fampelezan-kevitra kanaovana antsoavo amin'ireo tompony andraikitra ho iatrany teo anivony Transparency International Initiative Madagascar. Voalohany aloha hitantsika hoe misy candidat eto Antananarivo renivohitra mandalo manao fampelezan-kevitra amina toerana vitsivitsy dia rehefa misy lokony ilay antoko politika eny an-tsena dia vidiny avy telo eny le entana ray aloha zay. Faharoa nisy hitantsika ihany koa candidat any amina distrika any Atsimo any hoe mampanantena 10 millions d'ariary ho an'ny commune zay nampandresy manana vato ambony indrindra. Misy fampisakafoanana an'ireo mpiaradia rehefa eny Akanja dia omena 10,000 ariary. Tena le olona no miteny an'izany atao fotsiny kajy 10,000 ariary ampitomboina olona 20 farafakeliny mandritra ny 20 andro dia hitantsika ny vidiny. Dia eo zany mampiayay le izy hoe atraiza zany le fetra amin'ny hoe karama sy amin'le hoe tia dia misy tambiny ao aoriana. Manoloana izany zava-dehibe ho iatrany teo anivony Transparency International Initiative Madagascar ny fanavozana ny lalam-pifidianana indrindra ho an'ny fifidianana kominaly manaraka eo ny fampitombona ny fahaleovan-tenan'ireo vondrona na rafitra ara-panjakana samihafa izay miadidy ny fifidianana indrindra ny fananganana ny rafitra ara-demokratika ny famerana ny fandaniam-bola ara-pifidianana hampitovi-tantana ireo candidat. Fa isan'ny candidat ray manana ny maizy azy natolotry ny antoko leader fanilo Yasmine Rabodimalala larina fa efatra ao anatiny bulletin tokana ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Mitsinjo ny mpiarabely sady akaiky vahoaka ny vona hitondra ny feon'ny vahoaka amin'ny Mahajanga eny anivony anteny miram-pirenena. Isan'ny mpanavitra ireo malagasy tojo fahasahiranana any ampity Yasmine ka isan'izany ny fambodina any mamany Yasmina avy any Mayota. Anja Robert Kolomanjanga. Porofo mitoaka amin'ny tendany izao fa Yasmine candidat larana faefatra natolotry ny antoko leader fanilo ho solombavam-bahoaka ato anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany dia olo-pirenena tena mahavita azy ary afaka manampy ny mpiarabelona na eto Mahajanga io na avy any Dilambato. Maro be ny olona nanantona anaka nangataka fanampiana mba anafatra andreo fianakaviana any ivelany misy problème fa tsy manana olona afaka manampy anazy dia misy fianakaviana anankiray nanantona anaka i mademoiselle Asmina dia nitaraina fa misy mamany marary mafy ao Mayoty dia gaga moa satria rehefa nijereko le izy akizy promotionnay ihany fatako avy ao Ambalavola mitovy anarana koa moa zay Yasmina anaran'le madame dia rehefa nijerena moa le ka tena hoe tena grave le izy satria tena verisaina mihitsy le madame dia tsy hitako moa zay atao rehefa nahita an'le vidéon'le madame za fa hoe Andriamanitra no mahay zavatra rehetrarehetra dia nampiasa ny relation avy ao amin'ny fanjakana Mayoty ny tenako dia nanao ny procédure rehetrarehetra reo isorana Andriamanitra ary tena tsy nampoiziko hoe efa nivaly sahady le izy ka ho avy eto Mahajanga tsy ho ela i madame Yasmine zay mamany Yasmina. Tsy voasambany araka izany no mitantsoroka manampy ny mpiarabelona toy izao Yasmine isan'izany i mamany Yasmina. Depuis 2020 izy marary ta Mayotte jusqu'à aujourd'hui c'est démarche ataonay tsy naaccepté ny fanjakana raha tsy isy madame Yasmine zany izy tsy tonga teto ary manome fisaorana be tokoa anazy za mankasitraka faly za satria mama tonga eto Madagasikara misemaine amony raha tsy madame Yasmine ary démarche zay nataony jiaby efa récolté izy amin'izao.
Comme je vous dis, c'est une dame qui a perdu la raison. Il était en bonne santé, il a perdu la raison. Après, il n'avait personne pour s'en occuper. Toute sa famille se trouve à Majenga et Madame Yasmine a trouvé naturel, normal de pouvoir venir en aide à cette dame pour essayer de la rapatrier chez elle, c'est-à-dire à Majenga, auprès des siens, auprès de sa famille. La gendarmerie m'a promis qu'elle va être rapatriée auprès de sa famille d'ici 3 ou 4 jours. Et je voulais dire aussi que des gens comme Madame Yasmine avec l'ONG Coup de Pouce, ce sont des personnes très touchantes dans la mesure où ils sont voués à venir en aide aux autres. Candidat larana faefatra Yasmine sy Asi ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Ny farany herinandro teo izy ireo. Ny safidy inanao ny faradoboka ny tafa tamin'ny olom-pirenena teto Mahajanga ary nanentana ny olom-pirenena tsirairay amita ny adidiny amin'ny fifidianana amin'ny 7 ny volana May izao. Miangavantsika tanandroa sy manentana antsika aza atao ampanjavatra ny fifidianantsika amin'ny 29 May. Ka efa matoky anaresahady zao fa handatsaka ny numéro tsika numéro 4 anareo. Numéro 5 makasitrakatsika jiaby. Ao anatin'izay fa neo-kevitra manodidina ny fifidianana izay vetivety, mila mandray an-tanana ny hoavin'ny malagasy amin'ny alalan'ny fifidianana ireo izay tena hisolo vava azy sy eny anivony ny anteny meram-pirenena. Tokony hifidy ireo izay mananja ny asym-piandrianam-pirenena sy ireo anavitra Madagasikara. Anatin'izao rafim-panjanahana napetraka ny Frantsay izao ihany koa ny rehetra hono teo anivony ARFM na ny anteny mera ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy tamin'ity androan'ity. Dia izay ihany koa tombo-kilasy sy tombo-vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka an'izany hatramin'ny farany azadimy fandarana manokana iresahana ny tontolon'ny fifidianana sy ny raharaham-pirenena iarahana amitahina Razafonjoelina. Filoham-piara-mitantana ny vovonana kolektifa malagasy rehefa avy eo amin'ny 9 latsaka fefany fandarana izay iarahana mampita amin'ireo haino manjery raha vavy ihany koa. Veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitsondray ary tombo-kilasy tombo-vavy. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.